Antsika iara-mitsangana noho ny hira faharetana ny azakazaka masina andininy voalohany ihany. Gesù Cristi no pamonze non possiamo miarabantsika tratro zao faran'ny taona 2020 zao misaoran'Andriamanitra fa zava-dehibe ho antsika zany tsy ny fahamarinantsika na ny fahamasinantsika fa marina amintsika izay lazain'i Paoly apôstôly manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy zao aho, dia misaora azy kasitra azy ary miankofa eo anatrehiny. Andesika anome voninahitra ny tompo amin'ny alalan'ny salamo fahasivy-amby-telopolo, salamo fahasivy-amby-telopolo no iankofantsika eo anatrehiny tompo ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahasivy no hidiarantsika n'Andriamanitra ao amin'ny izany salamo fahasivy-amby-telopolo izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika no hidiarantsika ny tompo manao hoe Jehovah ampahafantariny farako aho izay ohatry ny androko, aoka ho fantatro fa olon-kandalo aho, indro efa nataonao votovompelan-tanana ny androko ary ny fiainako toy ny tsinotsinony eo anatrehanao. Zava-poana ihany tokoa ny olona rehetra na dia ny matanjaka azy, aloka tokoa ny fandehanan'ny olona, zava-poana tokoa no hitabatabany, miary areny izy nefa tsy fantany izy ho tompony. Ary ankehitriny inona no rasako tompo, ianao no antenaiko, manafa amin'ny fahatsoko rehetra, aza manao aho fanakoran'ny adala, mangina aho ka tsy milobava, fa ianao no nanao zao. Amen. Misaurana riamalita isanana nilanita namuruna dita niku sisare tamasu terane funina Andriamanitra rainay tsy toa any an-danitro, Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy ianao, ary zay dia zanaka natsanganao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy.
ndreto izay zanakao tonga miondrokety masonao midera ny anaranao manome voninahitra anao fa nitahiranay ambaraka androany ianao dia tratro izao farany taona 2024 izao izahay tsy mba herinay tsy mba valy ny fahamarinana izay nataonay fa fitiavanao Andriamanitra izany toy ny fambomban'ny nireny akoho ny zanany eo ambany elany no niarovanao anay nandritra izay taona 2024 izay dia faly ny fonay ka tia hisaotra anao izahay ndreto izay tonga eto masonao midera ny anaranao izahay Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tomponay io ry Jesosy Kristy mpamonjy anay fa voavonjy koa izahay no ny nataonao ndreto izay mpanomponao mankalaza anao manome voninahitra anao mba raiso ny fisaoranay sy ny fankasitrahanay anao fa fanatitra manompofona ateriny eo amin'ny seza fiandriananao zany raiso amin'ny fankasitrahana tompo dia mamindra-fo aminay lalandava ary ny famindra-pony Jehova dia oka tsy hitsahatra eo amin'ny fiainanay mahatoky izany izay ity fanompovavahana ity dia ho fanompovavahana akasitrahany eo anatrehanao no ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no anaovanay izany vavaka izany dia raina ny anaranao i Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina amen. Petraka tompoko. Mandroso avy hatrany mankeo amin'ny famakiana ny soratra masina isika ny ireo voalahatra ho amin'izany. Mameni teni ten'Andriamanitra tsika riavana zany dia hitantsika ao amin'ny fitomanina toko 7 andiny 2:20 ka hatramin'ny andiny 7:30 toy izanao amin'ny filazantsarany Lioka toko 2 andiny 9:30 ka hatramin'ny andiny 9:30 ary faranana ao amin'ny Petera 2 toko 7 andiny 1:10 ka hatramin'ny andiny 9:10 melony zany anefa dia hivavaka isika misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay eo fa ny famindra-ponao tokoa tsy nalandritranay ka nahatratraranay izao farany taona izao isaoranay ianao Tompo maro ny lalana lalovanay kanefa mitondranay tamin'ny fitahiana mahatretrika ianao tonga amin'ny fotoana izay hamakina ny teninao izay Tompo zay anjara vatsim-panahinay amin'izao farany taona izao dia mangataka amin'ny fanahinao izay Tompo ameno anay na izahay izay hamaky ny teny ny andray ny teninao sy hizara ny teninao Tompo dia rakofo ny fanahinao mba tsy hisy afa-tsy ny sitraponao ny voambara dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany saotra raha eo amen. Fitomanina toko 7 andiny 2:20 ka hatramin'ny andiny 7:30 ny teny rehetra dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
ny famindram-pony Jehovah tsy nalandritratsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany vavao isa-marainy izany lehibe ny fahamarinanao Jehovah no anjarako hoy ny fanahiko ka dia anantena azy aho tsara Jehovah amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy tsara ny miandry an'i Jehovah amin'ny fahanginana tsara amin'ny olona ny mitondra zioka raha mbola tanero izy aoka anjokaiky irery izy ka anginy raha ampitondraina izany aoka noka ny vavany eo am-vovoka izy angamba isy antenainy aoka nolotra ny takolany ho amin'izay mamely azy izy ka ho feny latsa fa tsy hanary mandrakizay ny tompo eny fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araky ny habeny famindram-pony fa tsy sitra ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona mbola hitoy ny vaky teny Lioka toko faharoa ny andiny fahenina amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Ary nisy mpaminany vavy anankiray dia Ana zanaky vavy Fanoela avy tamin'ny fireneny Asera. Efa antim-panahy tokoa izy ary efa nitoetra tamin'ny vadiny 7 taona taorianany nahavirjiny azy. Ary efa mpitondra tena tokony ho 420 taona ary tsy niala teo kianjan'ny tempolo izy fa nanompo tamin'ny fifadikanana sy fivavahana andro amanalina. Ary no niditra tamin'izany ora izany izy dia nisaotra an'Andriamanitra ka nilaza azy tamin'izay rehetra niandry ny fanavotana tao Jerosalema. Petera faharoa toko fahatelo andininy faha 1 ka hatramin'ny faha 9. Koa raha ho levina toy izany izao zavatra rehetra izao dia olona tokony hanahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra sady manantena ny mampahafaingana ny havian'ny andron'Andriamanitra izay ahamay sy ahalevina ny lanitra ary andory sy ampempo ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Koa amin'izany ry malala satria manantena izany zavatra zany ianareo dia mahazo toa mba ho hita tsy manatsiny amam-pondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Ary ny fahamoram-pon'ny tompontsika dia ekeo famonjena tahaka ny voasoratra Paoly raha malalatsika taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy. Tahaka ny andro ataony ao amin'ny epistiliny rehetra koa fa milaza izany zavatra izany ao aminy izy. Ary amin'ireo dia misy zavatra sarim-patarina izay olan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara tahaka ny anaovana ny teny sasany amin'ny soratra masina koa mahatonga fahaveresana ho an'ny tenany. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia ara-mitsangansika hanao ny hira voalahatra melohan'ny toroteny. Andriamanitra ny fiadanana ny ampitombo lalandava ny fiadanana eo am-pontsika amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay izay omeny amin'ny alalan'ny teniny. Nofiditsika amin'izao arivan'ny 1 janoary desambra izao ny Petera faharoa toko fahatelo andininy faha 2 ka hatramin'ny faha 9. Petera faharoa toko fahatelo andininy faha 2 ka hatramin'ny faha 9.
hafatra mikendry ny farany zay no lohateny no menan'io petera faharoa toko fahatelo andiny faraika amby folo ka hatramin'ny faenina amby folo hafatra mikendry ny farany. Miazakazaka ny fotoana ry atsika sia raha mahalala zany toy ny vaomaly tsika no nisaotra an'Andriamanitra nahatratra ny taona 520 dia efa mifarana sady izy ty raika amby folo volana zay 597 andro nahita lady eo amin'ny 250 tsika nandritra ny taony ity ary ny androany dia mifarana ny taona zany amin'ny fanisataona grégorianina moa zany dia androany no farany taona kanefa ihany koa rehefa mijery ny fiodiny volana sy ny masoandro dia azo lazaina hoe tonga eo amin'ny arrivé koa izany fiodinana zany dia tonga ty amin'ity farany taona ity zany tsika. Asa inona ny tena ao an-tsaitsika zany zao farany taona zao, inona ny tena ao an-tsaitsika eo? Za moa zany tsy afaka nianakatra an'izay fa tsika ihany mandinika azy eo ahoana ny ao an-tsaiko, inona ny tena tonga ao an-tsaitsika rehefa tonga ny farany taona, inona zao ny tena ao an-tsaitsika dia atsika mamaly an'izany fa misy toe-javatra maro mifamaofao ao amin'ny fiainantsika ao. Ny azo antoka aloha dia zao fa mieritreritra sady ny hoavitsika sa ahoana? Tsy mieritreritra ny hoavy nareo? Mieritreritra ny hoavy sady tsika dia eo amin'ny fieritretan'izay hoavy zay dia misy afatra telo zany reto omeny tenin'Andriamanitra raha miainga amin'io petera faharoa toko fahatelo andiny faraika amby folo ka hatramin'ny faenina amby folo. Anankiray zany dia hoe amin'ny hoavy dia atsarao ny toetra, atsarao ny toetra. Hoe miaina fahamasinana ko tsy maninona zany atsarao ny toetra. Ny faharoa dia hoe iaino ny fanantenana, iaino ny fanantenana. Ary fahatelo dia aoka ho mahatoky, aoka ho mahatoky. Ireo zany no resantsika afatra mikendry ny farany. Tsy le farany androany akory ny resantsika, le farany androany moa zany efa tapitra io androany io, andro 12 io dia tapitra amin'izay. Fa mikendrika io tsika ny amin'ny hoavy rehefa mijery nyty petera faharoa tsika dia miresaka ny amin'ny mety ho fiafarany zao tontolo zao, fiafaran'ity planeta misy atsika ity. Rehefa mandinika kely tokoa tsika dia takataka-ny hoakany amin'izany ihany izy ity. Ko raha ho levina toy zany ny zavatra rehetra dia olona tokony hanahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Eo alohan'ity teny ity dia misy resaka hoe homay hopodika zao zavatra rehetra hitatsika zao. Dia rehefa mijery ny lafin'ny siansitsika dia makany amin'izay, rehefa mijery ny lafin'ny etikitsika fitondran-tenan'ny firenena na fitenan'ny olona dia makany amin'izay tsika. Ny eto Madagasikara moa zany rehefa amin'ny fotoana sasasasany maintany iny fa mandeha mena varatra ianao na mandeha mena atsimo dia inona ny ataon'ny olona mandoro tanety. Misy tena fotoana mihitsy raha mahatsiaro nareo dia misy fotoana ianao raha makany Mahajanga ohatra tsisy lalana alefa mainy amin'ny ambadika sy ambadika afo be dia misy tôbila manao risika ihany moa dia mitsofoka anatin'ny afo be any fa mainy tanety. Zay ale rehetra raha mandeha arivariva ianao dia may daholo ny toerana rehetra. Dia sahala mieritreritra ianao inona ary ny ao an-tsain'ny olona amin'ity mandoro tanety ity dia mieritreritra an'izany ianao. Amin'izao fotoana izao dia mitombo be ny rahonady manerana an'izao tontolo izao, mitombo be ny rahonady. Tatsika zany fantatsika zany rentsika zany amin'ny vaovao na tsy te eno atsika dia mahitsika hoe mampitombo ny teti-bolany ny firenena sasany indrindra fa ny firenena dehibe. Mpitomboany ny teti-bolany ohatra zao ny japonais zao vao teo nampitomboana vala amin'ny 50 lavitrisa miliara de dolara ny teti-bola ho amin'ny fitaovam-piadinana. Zareo Allemana dia takizany koa. Ny ato Eropa zany zao miomakomana anangona na anamboatra fitaovam-piadina matanjaka. Be dia be ny firenena zany eto ambonin'ny tany zao samy mampiseho ny azy. Ny Sinoa mampiseho koa ny fahaizany amin'izany fitaovam-piadina zany. Dia hoaiza moa zany zao tontolo zao. Matahotra zany ny olona amin'izao fotoana zao resaka kely tsotsotra tsika mikasika an'izay hoe sao hitsanga ny ady lehibe fahatelo
tamin'ny ady lehibe faharoa moa zany a dia mahasamihafa an'io a mbola tsy tena nalaza ny resaka nucléary hoe bombe nucléaire sy ny rehetra fa mbola nanandrana moa zany zareo amerikanina kanefa nisy any moa zany novo tany Hiroshima sy Nagasaki zay fantatrareo zany a mitantara zareo rakizy moa zany malala tsara an'izany ny tantaran'ny deuxième guerre mondiale dia namotika zavatra be zany dia zao zany a samy miazakazaka makany amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika sy nucléaire io ny firenena rehetra ary io no mampiady ny olona rehetra zany zao miaratsy zany zao fiainan'izao zay le lazainy soratra masina hoe miaratsy zao fiainan'izao raha miaratsy zao fiainan'izao anahoana kosytsika kristianina atsika dia hoy petera hoe raha ho levina toy zany ny zavatra rehetra zao dia olona tokony anahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ny anankiray dia mitarika makany amin'ny fandinihan-tena io texte io fandinihan-tena tokony anahoana moa sika dia ny anankiray tena mitarika atsika hijery ny fiainana andavanandrotsika io olona manahoana moa tsika izany zao raha ho levina tahaka izany zao tontolo zao a ho avy ny farany a ho avy Jesosy Kristy a olona manahoantsika dia voatondro ao anatin'io moa zany ny antsoina hoe fitondran-tena masina mila manatsara ny toetra fitondran-tena masina ny filazany azy hoe toetra miavaka inona ny mampiavaka atsika amin'ny olo-kafa inona no mampiavaka atsika raha pitso amin'ny olo-kafa inona ny tena mampiavaka atsika zany zany fanontaniana tokony apetraka tsika mahakristianina atsika inona zany no mampiavaka atsika raha pitso raha mitaha amin'ny olo-kafa tsika tsy kristianina raha mitaha amin'ny olo-kafa manana finoana hafa tsika na fivavahana hafa dia olona manahoantsika amin'ny fitondran-tena masina misy mampiavaka atsika ve samy mitovy amin'ny olona rehetra ihany sika io misy an'ilay teny malaza nareo sampana laika laza hoe inona no nataonareo mihoatra no ny sasany zany ny anankiray zany ary tsy ny toetra ivelany ihany zay miavaka fa ny toe-panahy koa any hoe toetra anatin'ny olona mihitsy ny toe-tsaina ny toe-po hoentina miatrika ny fiainana ho avy hoentina miatrika ny farany ny mampalahelo moa ny tsika malagasy ny hoe misy toetra somary lesoka ihany amintsika ny atao hoe lesoka amintsika tsika tsy mataitra raha tsy faraparany tsy mataitra raha tsy faraparany raha sina misoratra anarana fa raha zao zany nasina misoratra anarana fa misoratra anarana fa ho any an-danitra e dia angamany rehefa farany rehefa jerena tokoa am'izay fa misy zavatra mitranga am'izay vo miazakazaka misoratra anarana zany raha ohatra zany ka atao hoe misy an'izany fa zany ntsika zany misoratra anarana hony fa andeha maim-poana hitsangatsangana zay isa-taona dia sahirana mihitsy valazaiko aminareo zany sahirana mihitsy zay isa-taona andrinona mitranga jerena roa herinandro efa roa herinandro alohan'le fitsangatsanganana mbola olona telopolo no misoratra anaranao efa herinandro alohan'ny fitsangatsanganana mbola olona zato misoratra anaranao rehefa lahady alohan'le fitsangatsanganana amin'izay a avy dia diman-tsato telon-jato nytoka ay mba soratiko ny anaranay fa zay mba zao vao misoratra anarana ndry ile teneny malagasy hoe malagasy dia tsy mba taitra ny olona tsy mba taitra fa rehefa taitra rereo izy vao mamakitakatra mila tsara iny zany toe-javatra zany eo amin'ny fiainantsika ny anticipation izy ny vazana zany hoe ny fomba hiatrehana ny toe-javatra ratsy na toe-zavatra mety maniry simba tsara indrindra dia ny fananana fitondran-tena masina sy toe-panahy araka an'Andriamanitra toe-panahy araka an'Andriamanitra dia toetra mitovy amin'Andriamanitra toetra zay mijery lavitra mahalala zavatra fa tsy hoe bado be fotsiny miandry an'izay tranga eo tsika menakavy zao dia misy olona indray ty resaka communication ty moa manahirana ary lazaiko foana zany saiko zany tokony holazaina koa amin'ny mpitondra fanjakana zany fa ndraindray zany tsika vao misy sahatra mitranga any mahajanga zao misy mitranga any le hoe variole des singes io sahatra mbola any anany mbola azo fezina any ambadika any a dia efa tonga zao dia matahotra mipanika daolo ny olona panika daolo ny olona rehetra io moa communication ny vazaha moa zany dia mahalala tsara hoe zay tompon'ny com zay tompon'ny communication no tompony no avy zay tompon'ny communication tompony ny arena zay io zany
rehefa tsy mahalala zavatra ianao a dia raharala izy na manaonao foana dia manjary lasa mikorotana ny vahoaka dia raha any an-dafy zao tsika zao manao zavatra takan'io a efa midina be mitsotsorika be ny toe-karena satria matahotra ny olona dia tsy mety mampiasa vola le eto amintsika moa tsy dia tena mbola matanjaka loatra ny resaka borsa so fa fampiasam-bola samihafa dia atsara ao ny toetra zay zany le teny misy teny tena filamatra amin'ny soratra masina ho atsika kristianina lay tenin'Andriamanitra manao hoe masina aho masina inkeo ianareo amin'ny taona ho avy io zany na inona hitranga dia anticipation zany hoe fanaovan-javatra mialoha fiomanana mialoha dia atsara ao ny toetra mila atsaraina ny toetra ny etika fitondratena zany na any tokantrano na any am-piangonana na eo amin'ny firenena dia ny toe-panahy ihany koa ny toe-panahy zany hoe zavatra ao anatinao mihitsy ny ao anatinao mihitsy ny ao anaty fanahintsika ary izay le antsony hoe miova amin'ny fanavozana ny saina le ao anatiny mila miova dia inona moa ny fiovanatena raha ianao ary tsy miova zay zany ny voalohany zavatra faharoa zany hitantsika ato anatin'ity raharaha ty dia hoe texte ity dia hoe sady manantena no mampafaingana ny havin'ny androandriamanitra zay hahamaisy hahalevina ny lanitra ary handoro sy hampiempo ny tenany zavatra rehetra kanefa sika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao zay toerany fahamarinana iaino ny fanantenana mila mipetraka tsara zany fananantsika fanantenana zany a iaino fanantenana io rehefa manao ny tononkirany fitiavany Paoly apôstôly ary amin'ny Korintiana voalohany 1:12 toy izy hoe any amin'ny fananto izy ireto toelo reto izy ny toetra inona avy le izy ny finoana ny fanantenana ary ny fitiavana ozy lehibe amindreo zay tsy resantsika lavo zay satria tsy miresaka n'izay raha teo le textato fa miresaka hoe ny fanantenana zany dia ao anatiny ny toe-javatra zay azahoana miatrika tsara ny farany fa tsy variana fotsiny tsika zany tsy olona very fanantenana tsy olona matahotra fotsiny tsy olona matahotra tahaka n'izao tontolo zao sange miteny amintsika fa olona mitabataba tsisy Andriamanitra zany io ho avy ny fotoana io fantantaraiky taminareo teto iny mandeha ny tantaran'ireo communiste matanjaka tany Rosia manana boky be mikasika an'izay ako dia namaky an'io mambolambolana kely zay voavaky le boky fa tantara marina moa zany reo communiste matanjaka zany mpitondra ny atoko communiste dia hoe tsy misy Andriamanitra zay le toriteny atao na ely eran'izao tontolo zao dia fandresahako teto le hoe jeune komsomol misy an'le hoe jeune komsomol tamin'ny 78 ka izy iny tonga teto amintsika teto tonga teto zareo dia nandeha mihira reo chorale mihira chorale manjatonjatony avy any URSS tamin'ny fotoanandro dia mihira fa ny hira rehetra ataon'ireo dia mitory ny tsosian'Andriamanitra zany le nataony zareo dia zao no nitranga zany reny karazan'olona ambony be tao amin'ny atoko communiste reny rehefa tonga tokoa ny tokoa ny ahalaina manakaiky ny fahafatesana dia nianso ny mpitondra fivavahana hoe avy mba handreto jiro zay moa fomba fanaony zareo orthodoxe mba handreto jiro ahako satria natsiaro famaizina ny lalana alehany dia mila fahazavana Jesosy Kristy ny fahazavana dia zay zany olona tsy manana fanantenana fa itsika dia miaina ny fanantenana dia tsika zany tsy olona diso fanantenana tsy olona mamoy fo eto amin'ity fiainana fa efa ho rava ihany ty rangaha fa dia aleoko mba manao an'izay tiana atao io moa le teny eo amin'ny ohabolana misy an'iny teniny hoe homeotoka ozy izy zay efa ho faty tsy androany ny farany taona fa dia miboboka zay zay farany taona trano dia miboboka ao ianao zay izy raha vina androany taka farany taona fa ndao aloha hotel be dia be nge ny olona nanao zany fa maty aveo tsy natratra voalohany taona zay vao raha be tsy mampimembola izy fa dia mampalahelo zany te-javatra zany tsika dia tsy olona very fanantenana fa olona manantena satria manantena lanitra vaovao sy tany vaovao sika zay toerany fahamarinana maloana ny tsy fahamarinana samihafa mitranga ihany koa
dia mijorontsika manana zany fanantenana zany fanantenana zany ary raha mbola izy ko ny farany dia tsy foana ny fanantenana zay ananantsika satria manana an' Jesosy Kristy mpamonjy atsika isika lay mipetraka eo an-tanana ankavan'Andriamanitra ary mifona ao atsika andreo manalina ka tsy ara-levina tsy ara-potika amin'izao tontolo izao akory ny olona tena mino fa manana fanantenana fa omen'Andriamanitra tany vaovao sy lanitra vaovao hitoeran'ny fahamarinana mbola manana fanantenana tsika ny amin'ny siny ny fahamarinana eto amin'ity tany fandalovany ity zany kely hoe fananana fanantenana zao vao androany andeha nisy tsy maintsy naleko tany ville dia misy olona mahalala betsaka moa ny olona mahafantatra ako dia sakanan'olona reny olona tsy fantatra koa dia ahoana pastera ahoana izy ty le izy ty zany le fiainan'ny firenena zany ty nanontaniana io ahoana izy ty tao sala mahakivy beko anganareo efa mato anga tsy mbola maty efa kivy be zay efa mahita zao mbola velona ho aza kivy zany manana fanantenana foantsika raha manantena olona ianao dia ho diso fanantenana fa raha manantena an'Andriamanitra ianao dia manana fanantenana iaino ny fanantenana zava-dehibe ho antsika io rahampitso voalohan'ny taona antendray ny taona 420 miaina amin'ny fanantenana ny olona miaina amin'ny fanantenana dia mitombo fahavelomana misy dokotera karaha zay tsaroko dia miresaka teo zay telo menadamo mbany vaty moa zany resaka teo zay saonantany resaka fa manomboka ho antitra pastera aza manaiky ho antitra zany tsy manaiky ho antitra zany tsika zany ndray tsy manaiky ho antitra zany mihitsy rehefa tena nandinika tokoa sala marina ely le nazy marina ely le nazy ahoana moa ny hoe anaiky fotsiny tsotro hoe ny olona vao mihoatra ny 10 taona dia efa antitra antitra eo tokoa ianao antitra eo tokoa ianao fa manana fanantenantsika fa velontsika miaraka amin'i Jesosy Kristy misy tenin'i Jesosy anankiray zay anisan'ny mahafinaritra amin'ny Pasika teny manao hoe velona ao izy ka velona koa ianareo ny olona kristiana nge volona velona on est vivant ozy izy ny teny frantsay zay ny anankiray zay ny faharoa ary ny farany dia hoe ahoana indray le farany eo aoka ho mahatoky ataoko amin'ny teny vazaha zany hoe rester fidèle aoka mahatoky manana faharetantsika zany mila manana faharetana tsara anatin'io fa ny faharipon'ny tompontsika izy dia ekeo famonjena tahaka ny voasoratra Paoly ary rahalahy malalatsika ekeo famonjena misy toejavatra ndray tsy arak'izay neritreretantsika azy fa to salamy lava misy toejavatra io moa no mahavoantsika malagasy loatra mahavoantsika io ary lazain'ny mpanao siansa ny psykôlôzia hoe somary mahavoakely malagasy somary tsy de tena maharipery loatra tsy mahandry moa zany tsy hoe tsy maharipery fa maharipery fa tsy mahandry zavatra ndraindray maika ho tanteraka na tsiaro tamin'ny voana mpianatra ny 3e année tamin'ny Sefala tany Amboasary kely dia ozy izy dia rangaha anankiray zay pastera ajanony daholo zany blabla rehetra zany fa avy de ampianaro anay le pratika satria pratika moa ny ampianariko avy de ampianaro anay ahoana amin'ny fanaovana an'le toriteny ahoana amin'ny fanaovana le fitariana fotoana ahoana n'le fanaovana lahateny rehefa manao an'izao avy de ampianaro anay zany za gaga dia samy gaga moa ny olona dia ozy aman'izay aza maika fa mbola mandeha ny fianarana ary mila mahay ny zavatra manodidina ny teolojia zay vao mahay pratika tak zany koa ndray misy toejavatra ndray tsy araky ny verantsika azy eo mantsy ny mahasamihafantsika amin'Andriamanitra Andriamanitra tsy tena manisa andro raha mijery ny soratra masina eo anao dia tsy manisa andro izy tsy manisa hoe rovina rapitso androany raha afaka pitso fa ny Andriamanitra dia mandrak'izay tsika manisa dia 5 sy 3 atoandro dia lava be amintsika izay dia indraindray tsika tsy mahandry dia ino no mahatonga ny olona mivoana manao zavatra hafa miala amin'Andriamanitra na mifindrafindra fiangonana io zany ny olana zay rehefa mamaky ny jody ianao dia hoe kitana mifindrafindra ozy izy mifindrafindra roa tsy maharitra
fa dia tsy mahalala hoe ny anton'ny andro lava mbola omen'andriamanitra dia fialanenina mba hovonjena ny olona rehetra zany io hoe misoran'andriamanitra ianao zany mbola omeny andro lava mbola omeny andro lava tsika zay no toko tamina ray aman-dreny anankiray efa antitra be nampandraisiko fanasany tompo izy nandritry ny taona maro tendray andro zay voalohandohan'ny taona teo izy hoe pastera mba hoe tamambafaka mba ho faty am'izay hoy za tamin'ny za tsy mahay mitona mambavaka olona ho faty am'izay fa za mitona mambavaka mba ho velona ianao vela velona ianao zany ve pastera diso fanantenana zany tsy taky zany tsika afaka malala mbola omen'andriamanitra tompon'andro ho famonjena misy zavatra mbola tefen'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika eo amin'ny fiainan'ny fiangonana eo amin'ny fiainan'ny firenena matoa ty firenena ity mbola tsy tonga amin'izay nieritreretantsika azy matoa hitokantranonao tsy mbola tonga amin'izay nieritreretanao azy dia misy zavatra ataon'andriamanitra ao mba hanamboatrany zany rehetrarehetra zany any mba ho tonga amin'ny fotoana hamonjen'andriamanitra tokoa sika ka tsy ho diso fanantenana rehefa tonga izany fotoana zany mila manana faharitana zany mila mahatoky eo anatren'andriamanitra zany ary zay no mahatonga ny olona ndray manovanova ny tenin'andriamanitra manao le atson'ny vaza hoe manipulation manipuleny io tenin'andriamanitra io aolakolana io misy koa mantsy natao hoe misy manolana moa zany misy manolana le arabaky teny fa tena hoe misy manolana arabaky teny ko ny tsoratra masina zany hoe tereny fotsiny io ilaza zay tiany lazaina zay eny mahatonga andreo secte rehetra fehanarako ny tanànreo tereny ny soratra masina ilaza zay tiany lazaina dia tereny ny soratra masina mba hiteny an'izay tiany mba ho tiany olona ho re inona ny tiany olona re za zao vo maliny maheno amin'ny za moa rehefa mandehandeha eny dia mba miheno an'ireny toriteny sy any nataon'ny olona reny fa dia zany lizy zany ao mahafinaritra be ny taona ho avy e ho tahin'andriamanitra nareo aza matahotra fa eo ampelantanan'i jesosy daholo ny fiainanareo ka raha olona tsy mibebaka ve inona ny aza matahotra eo tsisy nininona tsisy nateneny zany ka dia mila manana fotoantsika tena andinihana tsara ny tenin'andriamanitra ary mijanona ao anatin'ny fahamarinany tenin'andriamanitra anatin'ny fahamarinan'andriamanitra ny dia zao hoe mila mibebaka ny olona raha tsy ateraky ndray ianareo dia tsy mahazo miditra tsy mahita ny fanjakan'andriamanitra zany fahamarinany tenin'andriamanitra fahamarinany tenin'andriamanitra dia mazava tsara ny soratra masina zay lazainy mila manana faharetantsika ihany efa fita mivalopolo taona teo efatra mivalopolo taona teo tokotany-piangonana teo ihany sanandro mivezivezy eo ianao zay fa mba firy taona ny nampandray anao fa mba firy taona zay nivezivezena teto am-piangonana fa misy olona tsy mivezivezy aty raha tsy krismasy ino le nataoko tamin'ny lady eo fa taiza dolo nareo reto tamin'ny lady tamin'ny lakamisy moa iny tamin'ny lakamisy iny dia voatonga andray zao tamin'ny lady dia nakaiza dolo le olona be dia be so vezivezy aty am-piangonana izy isaka krismasy za tsy milaza hoe ho very izy fa mila mijanona ho mahatoky tsara tsika amin'ny finoana ny finoana zay lazainy tenin'andriamanitra fa tsy zay eritreretintsika io mantsy ny problema antsika ary zay no maranako didorotenty ndraindratsika mamoron'andriamanitra zay ny olana amin'ny olona zay andriamanitra io le resahako foa reto hoe croire en un Dieu qui n'existe pas dia mihinan'andriamanitra mpamaly ny natao zay ny soratra masina andriamanitra domina tapany dia mandoha herany andriamanitra manao rakitra be dia mahazo fitahiana andriamanitra zaozao andriamanitra anaovana pafolo-karena dia miraraka ny fitahiana imagination zany sary eo an-tsain'ny olona zany moa zany eo amin'ny théologie dia atson'ny théolojiany hoe anthropomorphisme filazana zany zany hoe fiheveran'andriamanitra ho toy ny olona ka rehefa falifaliana amina zavatra izy a dia falifaly tokoa izy dia manome zavatra tsia ny andriamanitsika dia andriamanitra marina tsy manamarina ny meloka ary tsy manameloka n'inona ny marina zany ny andriamanitsika zany zany no andriamanitra fa te hamonjy ny olona rehetra izy ka noho izany a dia mila mitoetra tsara ho mahatokytsika reste fidèle ozy izy ny teny frantsay mijanona tsara olona mahatoky tsara tsy olona miovaova tsy olona mivadibadika fa olona tena mino ary tena mino an' Jesosy Kristy
rehefa anontaniany Jesosy Kristy mino fa ianao dia mino aho, tena mino, ary manana izany finoana izany. Raha tena mino any antsika na ty tany mitady ho may ty aza mety miova ihany tena mino tsika dia tena miaina amin'ny finoana fa problemantsika moa zany dia matetika tsika tsy tena izay loatra fa dia mahereza ry havana malala ny zanona tsy zany dia afatra omen'ny tompo antsika amin'izao farany taona izao dia hoe atsara ny toetra dia tsika androso amin'ny fahamasiana toetra na ny ao anaty na ny ety ivelany iaino ny fanantenana andehantsika tsy olona diso fanantenana tsy olona matahotra fa olona velom-panantenana mandrakariva ary miaina amin'ny fanantenana manantena lanitra vaovao sy tany vaovao dia mandroso makany amin'izany lalan'izany tsika ary ny farany dia aoka mahatokotsika aokotsika olona mino tena mino ary tsy mivadibadika fa tena mitana ny finoana araka ny teny soratra masina manao hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia meka anao sady voninahitra fiainana ho an'Andriamanitra voninahitra amen. Fafakitsika tompo raha tambatrao ny zavatra nataonay nandritry ny taona 520 iny dia tsy misy olona mahajanona eo anatrehanao fa ny famindram-ponao no angatanay hamela heloka hamindra fo ary anarina ny fiainanay mifarany tiany taona tompo mba havalony miaraka amin'iny taona iny reny fahotanay sy ny tsy fahatanterahanay avao zay olom-baovao amin'izao taona ho avy zao ny famelan-keloka no fanomezana lehibe indrindra angatanay aminao no ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay amen. fantatry ny tompo fa ny faniretsika dia ny ovavela heloka ko andeha isika hiara-mitsangana andray ny teny famelan-keloka omen'Andriamanitra ho an'izay mino fa hoy ny tompo na dia mandra-pahantitrareo azy dia tsy miova ary mandra-pahafotsivolonareo dia izao ihany no isahirana mitondra anareo izao no nanao ka izao ihany nisy trotro eny izao ny tondra sy hanafaka tongava aminao arak'izay rinao
no ny anaran'i Jesosy Kristy dia voavela ny elokareo no ny anaran'ny masina midy raha ny tompontsika. Amen. Sorovavolobelona ka hanonona ny fanikimponona apostolika manao hoe mino an'Andriamanitra ratsy tompo arao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitolotolona tamin'ny fanahy masina nijarina apaka Ponty Pilato mboana tamin'ny fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita hitsahana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-danitra rikavan'Andriamanitra ratsy toa avy any ny viny tsara ny velona sy ny maty mino fanamasina fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fimbona ny olona masina hifamelan-kely fitsanana ny tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Mazoterana tompoka feon'ny zava-maneno foy dia hiditra amin'ny fampiarabantsika sy ny vavaka fangatahana. Manantitra ny fiarabanantsika rehetra tratro zao faran'ny taona 2020 zao riavana malala faran'ny taona zao fa fiandohan'ny fanantenana indray eo amin'ny fiainantsika ary araka nefa torotenina atao teo moa zany dia hoe aoka iaina tsara amin'ny fanantenantsika tsy olona
tsy fiangonana fen'olona diso fanantenana, tsy fen'olona mitanondrika ny fiangonana fa fen'olona manam-pinoana ary velom-panantenana miaraka amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia arabao ny olona eo akaikinao, aza matahotra aloha fa tsy olona misy an'izany variolo de sain zany eto amintsika fa aza matahotra matoky ny tompo. Tratry ny farany taona 2022 ianao a dia iraroso izay fa fiandohan'ny fanantenana ho azy sy ny ankonany koa izany taona 2022 ny faran'izany. Ndavara. Tratry ny farany taona dia ho fiandohan'ny fanantenana miaraka amin'ny Jesosy ane izany. Ao fa okizay ndray fa soa misy manontany hoe aiza nareo rapitso? Ho aiza nareo rehefa avy eo? Hazanontanina zany fa samy manana izay aleny zao a. Izany aza samy manana izay aleny tsika rehefa avy eo fa zay aloha zany ho any be fandriana rehefa avy eo. Nareo asa na hoaiza fa zay ho any be fandriana aloha. Dia tsika maha-kristianina moa zany dia mitandrina tsara, miaina tsara, tsy voateritery akory, tsy hoe mitandrina hoe voateritery sy ndraitra fa miaina kahalalahana fa mihazona tsara ny maha-kristianina tsika naiza naiza lentsika, mahazo mandidy tsika, mahazo mifaly tsika, mahazo misotro tsika, mihinana, mifaly eo anatren'Andriamanitra fa sainga mihazona tsara ny maha-kristianina tsika hatrany hatrany. Dia mahireza rehefa zay ndeha voakalalany moa zany dia mahireza nareo ka. Mahireza zay dia rarosoa. Dia samy io tratry ny rapitso. Mampatsiaro aho zany fa rapitso amin'ny 5 ora maraina ny fampivavahana fisaoran'Andriamanitra noho ny taona vaovao zay nomeny antsika, zay antenaitsika fa hatratra izany tsika ho tratra zany avokoa isika rehetra zanak'Andriamanitra ato amin'ny fiangonana. Rampitso zany amin'ny 5 ora maraina, fampivavahana mitovy amin'ny fampivavahana rehetra fanao isan-kalady io a, fa dia tongava tao amin'ny ankonana lazao ny fianakaviana fa ilaina ny mivavaka, tena ilaina, tsy hoe ilaina fotsiny manam-piangonana na mameny fiangonana fa tena ilaina ny mivavaka ary zava-dehibe sarobidy mbola omen'Andriamanitra antsika io. Misy mitantara zao any ivelany any a, misy an'izany any ivelany any zao, ny FJG mantsy any ivelany any a dia matanjaka, manomboka matanjaka zany ny FJG dia misy be any ivelany ireo firenena any andafitra fa misy ozy izy ny fitantaran'ny olona ny ivelany gaga ozy izy ny vazaha mahita ny firoborobon'ny fiangonana dia misy any ozy izy mitsiriritra hoe tahaka izao. Dia tany fandraisako teto tamin'ny fotoana moa zany ny tany Angleterre tamin'ny 2018 nisy délégation nalefantsika tany Wales dia nalahelo be zareo nahita fa hoe miroborobo be ny sekolalady aty Madagasikara, fiangonana anankiray mana sekolalady arivo sy ny rehetra, nefa tany Wales avy any Angleterre no namoronana ny sekolalady. Ny ankizy tany Angleterre nanao cotisation, ohatra hoe nanaovana an'ireny fiangonana Ambatonakanga ireny zao dia cotisation na sekolalady ireny dia gaga zao dia zao ny tenen'zareo hoe efa lasa any aminareo any Madagasikara ozy izy ny afo a fa mba avereno aty aminay, aza-dehibe zany a. Dia mirary soa antsika rehefa malala, tsy tsiritra tahaka izany tsika fa dia mba ho tsiritin'olona tokoa amin'ny fananana finoana an' Jesosy Kristy. Andehantsika iombona amin'ny vavaka fangatahana, zay angatahanao dia angatao amin'ny tompo a, malalaka ianao a fa hivavaka tsika. Jesosy misaotra anao zay noho ny amin'ity farany taona ity, tsy manan-kolazaina zay fa dia misaotra anao, tena misaotra anao fa tsy araky ny haben'ny fahotanay no namelanao ny elokay fa mpamela eloka tokoa ianao, tianay ianao dia ny tantaninao zay no fombininao tokoa ny fiainanay ka tsy diso fanantenana zay, tsy ny anjera tany andavaky ny fahaverezana ny fiainanay fa indro mipetraka eo ambony vatolampin'ny finoananao Jesosy Kristy ny fiainanay, tsy rava ny fiainanay fa indro namboarinao izay ka tonga zanak'Andriamanitra. Misaotra anao zay noho izany.
na dia tsy tanteraka zay tompo dia mangataka aminao zay ary ny amin'ity farantaona ity misaotra anao noho ny amin'ny farantaona fa mangataka aminao koa hifarana ao anatin'ny fahasalamana ao anatin'ny fifaliana ary eo anatin'ny fanantenana izao taona izao omeo taona vaovao anantenana ny fahamarinana zay eto Madagasikara meo taona vaovao ananana fanantenana ho avy tsaratsara kokoa isa-tokantrano isam-baravarana zay omeo taona vaovao zay amelomanao indray ny fanantenanay fa ho salamo zay mandritry ny taona anompo anao amin'ny fifaliana tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ireny ary indro atolotray ampahatsorana ny vavakay ho fangatahanay izay iriny ny fonay amin'izao faran'ny taona izao na dia ho minitra monja azy dia mahatoky anao tanteraka izay fa isy zavatra mahagaga ataonao amin'ny fiainanay tsy amin'ity faran'ny taona ity ihany fa amin'io taona ho avy io manana izany fanantenana izany zay dia mba mitenena aminao hoe tongava aminao arak'izay antenainao tongava aminao arak'izay nonao dia mivavaka izay ho an'ity fiangonanao ity mba hifarana izay rehetra tsy araka ny sitraponao eo amin'ny fiangonana na ny toetranay na ny fiainanay fa anomboka fiainana vaovao ny fiangonanao androso lalandava ireo tetikasa samihafa iainana eto amin'ny fiangonana ho fiangonana matanjaka fiangonana mahavokatra olona tsara toetra tsara fanahy ity fiangonana ity fiangonana mahavokatra olona be fitiavana ka manam-pandeferana manam-pitiavana amin'ny zavatra rehetra ho fiangonana tena anandratra ny voninahitra ao ka rehefa mijery mankaty amin'ity fiangonana ity ny olona dia indro mahita ny voninahitra ao sy ny herinao mahagaga ireo ny fotodrafitrasa izay atsangana ihany koa sy ny fotodrafitr'olona Jesosy raha mitsangan'ireo dia hiariary koa eto amin'ny mason'ny zao tontolo izao sy ny fiarahamonina misy anay fa mahery ny Andriamanitray koa dia atsanganao amin'ny anaranao ireo firenenay dia antenainay fa mba hizotra amin'ny fahamarinana amin'izay levony eto amin'ity fireneny ity ny asan'ny devoly ny asan'ny satana izay mitondra fahalovana kolikoly mitondra fahantrana fa asandrato ny fahamarinanao Jesosy Kristy mba hisandratra eto amin'ny firenena raha misy olona tsy tianao dia aza mijery an'ireny ianao tompo fa izahay ary maro be amin'ny natapitrisany olona mbola tianao ary tena mifikitra aminao eto jereo reny Jesosy tongava manjaka mitahi manasoava ny firenenay amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany ary farananay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay ho tselentanitra mba masinina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any izy-tofonao ety an-tany tahaka ny an-tanitra eo anan'io izay nasazo anay ary melany ireo tahaka ny namelanay izay neloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen dia mirary soantsika rehefa malala raha fofotsiny avy dia zany hoe resaka azy ny amin'ny asabotsy rapitso zany ny rapitso aloha lakamisy voalohany volana zany dia efa misy fampivoavana efa nilazaiko teo hoe fampivoavana tony ny alahady io fisaorana an'Andriamanitra fa tratry ny taona isika menakavy raha sitrapon'Andriamanitra dia ao anatin'ny ora vitsisany dia farany ty taona ty ary anomboka ny taona vaovao 2024 zava-dehibe sy mahagaga ataon'Andriamanitra ho antsika zany zay fa iny mbola kely dia nanontany tena fanontany moa zany na samyreto mba nahoana re zany amin'ny taona 2024 zany tsy efa nanontany an'izany koa nareo mba nahoana zany taona 2024 zany ho aiza zany tsika amin'izany zao iza zao inona no ataontsika amin'izany fa efa 2024 raha mpitso dia tongava miara-mivavaka amin'ny asabotso avy zao dia misy mpihevitra raha
toy ny efa fanomazarantsika io a mpihevitra raha amin'ny roa sasany amin'ny telo sasany ny fivorian'ny mpandray a fitondranan'ireo katekomenina izay tokony ho raisina amin'ny farany volana janoary izany mpihevitra raha izany sady fampiarabantsika rehetra koa tratra ny taona no tahin'Andriamanitra reo any no tsara ho fantatra aloha fa amin'ny alady indray tsika miresaka azy lady moa zany dia miverina amin'ny lohan'ny indray ny fotoana miditra amin'ny ena sasany sy amin'ny sivy sasany ny fampivavahana eto amin'ny fiangonana ady alady fandraisana raha teo ny amin'ny lahady zao ka dia miraro soantsika rehetra ho tonga somatsara indray handray ny fanasan'ny tompo ao anatin'izany zay no lava tompoko ao fa dia andehantsika an'olo tena ho an'ny tompo amin'ny alalan'ny rakitra ianareo atokopihira no mihira ao anatin'izany dahary Feel
Raha-mitsangatsika hanolo tena ho an'Andriamanitra ny hira voalahatra fa misoratra eo amin'ny écran eo. Tombo petraka ny fiangonana mivonona ny andray fanasan'ny tompo isika anatin'ny minitra vitsivitsy ny hira fanampiny larina fa 7:30 no fiomanana ho amin'izany ka ny andininy voalohany ihany ny hira fanampiny larina fa 7:30 andininy voalohany ty amin'ny roso avy hatrany makany amin'izany fandraisana izany tsika. Velatra manoloanantsika ny fanasan'ny tompo izay manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Raisitsika amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitanana ko mitsangana asandrato amin'ny tompo ny fotsika. Hoy Jesosy, indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy meo ny feoko ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy ka hiara-misakafo aminy ary izy aminy koa. Vavaka sika. Amin'izao faran'ny taona izao tompo dia misaotra anao zay fa afaka nandray ny fanasan'ny tompo nandritry ny titona diavina ary farana ity. Nandritry izany no nahafantaranay sy nampahafantarana ho anay hatrany fa tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao. Ianao no mpamonjy anay. Anao avokoa ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Koa dia miara-midera sy mankalaza anao manome voninahitra anao isan'andro. Miaraka amin'ireo anjely tsy mialinalina ny mpaminany, ny apôstôly, ny martiora ireo olom-boavitra efa samatra any aminao zahay. Dia avela koa ny feonay ikambana amin'ny feon'izy ireo misantatra sady ny fanjakana sy ny fibiana hoe Masina, 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 Jehovah,
toerana tompoko. Aoka inotsika izao ny teny fanorenana ity sakramenta masina ity. Fa i Jesosy tompontsika dia tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy: raisoanto iny tenako izay menao anareo, izao nataovy io fahatserovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy: misy tro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloko. Izao natao fahatserovana naoviana misotro ianareo. Fa naoviana ianareo ny mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Manasanao hitsangana hiara-mivavaka isika. Ny tompo rainay an-danitro indreto izay manao eto anatrehanao ny fahatserovana, ny fahatongavan'ny zanaka olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany avy tamin'ny toeran'ny maty ary ny fiakarany tamboninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay. Miandro sy mitalohan'ny fiverenana izahay mba fenoany voninahitra io ny fanaty-pisaoranay, da io tanteraka izao sakramenta masina izao, ary mba ekeo eniko ilay fanatitra tokana sy tanteraka naterina indray mandeha monja ho anay teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izany. Ny tompo rainay ny an-danitro, aoka hiasa ny fanahy masina, hamasiny ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy, hamasiny ny divay mba hanambara ny ranon'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa ao aminay ny fanahy masina mba hatserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ranon'ny tomponay, eto mpandraisana ny mofo sy ny divay. Fa ny fanahinao masina no haharinao, hamelomanao, hanamasinanao ary hanomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. Mihaino anay ry Andriamanitra tsy toa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao amin'ny Kristy, fa amin'ny anarany no angatahana izany. Amen. Koa ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ho antsika. Satria iray ihany mofo isika koa dia teny iray ihany na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany vatana iray izany avokoa. Ary ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika, dia ny ranon'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika ho famelan-keloko. Satria voapetipetinota mandrakariva ny nofontsika dia andesika hiara-mivavaka fanetretena manao hoe: Tompo, tsy mendrika atao hoe zanakao aho. Tompo, tsy mendrika nidiranao many ny tafotranoko aho. Tompo, tsy mendrika nitsipona izay tsombotsombony latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho, kanefa hoy ianao hoe izay manantona dia tsy mba ho lavika mihitsy. Amen. Dia hoy Jesosy Kristy tompo hoe: andeha, fa efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Mahasoa toerana tompoko. Fianjava-maneno mandritra ny zarako amin'ny diakona, mihira kosa tsika rehefa tonga eny amintsika ny diakona izara ny mofo sy ny kapoaka. Kazarao amin'ny fifaliana amin'ny mpianakavy ny finoana ireny. Amen. Dia Jesús, mi anzuaya,
tsangana ny mpandrafanasan'ny tompo manasanao hitsangana fa ho jesosy kristy tompontsika hoe raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo izao no ataovy ho fahatserovanahy. ary koa jesosy kristy tompontsika sotronareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka izao no atao fahatserovanahy na oviana na oviana no misotro ianareo. Mamery Jesosy ny fitiavanao. Fifalianao amponay fa navelanao handray ny fanasan'ny tompo izay mamarina ity taona 520 ity dia velona ny fanantenanay ary mandroso lalandava amin'ny finoana masina indrindra izay ampahirezo izay mpianaro ampitomboy finoana ampitomboy fanantenana ary ampioreno amin'ny finoana marina ny Jesosy Kristy izay mba tsy ho diso fanantenana. Petraka am-pelantananao ny fiainanay amin'izao ora vitsivitsy efa rano ny taonareo ary raha ny taona ho avy iny dia matoky ianao izay fa hiara-dalana aminay ianao. Misaotra tompo fa nahazo vatsy mpanahy izay hoentinay mamakivaky izany fiainana izany voky ny an'ny mpanahy mahavelona avy aminao izay ady atolotra ianao ny voninahitra tompo Andriamanitray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mahazotoerana tompoko dia mamerina ny kapoka isika miteran'ny tompo isika manome voninahitra azy.
andro farany Jesosy amarinana Lulamba hita fianana Aminy andro farany Aminy farany so nafarahoantsika rehefa avy nandray arak'izay mety ny fanasan'ny tomposika ny fitiavana maro-po sady mora fanahy ny fitiavana tsy mialona tsy mirehareha tsy mieboebo tsy manao izay tsy mahamendrika tsy mitadiny azy tsy mora sosotra tsy manao otro-po tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa rahakehitriny dia reto teloreto mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe amin'ireo amen tsangansika ritra hamarana izao fotoana izao amin'ny hira voalahatra raisy nitsodrano atolotro amenaran'i Jesosy Kristy tompontsika fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mamy finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana ane ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina ho aminareo ny fiadanany amen mahazo toerana tompoko ho an'Andriamanitra tokana sady endry reny ihany ny voninahitra mianaran'ny ray sy ny sanaka ary ny fanahy masina amen mirary fitahin'Andriamanitra ho antsika ry avana malala tsodrano zany fa tiavy azany orana